Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarany Nosy Maitso magazine ny televiziona malagasy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany fandarana izay natao iresahana indrindra makasika ny tontolo iainana sy ny fandrosoana mandesaky ny tapabolana eto amin'ny televiziona malagasy. Anio ianao dia hoentinay ho any amin'ny elodrano ny Tsimpaika ao amin'ny district Anambanja ny faritra Diana anaraka fanadihadiana makasika indrindra ny tombotsoa ara-toekarena sy ny tombotsoa ara-tsosialy izay azon'ireo olona tena manao ampitiavana sy manao antsitrapo ny fiarovana ny tontolo iainana an-dranomasina. Tamin'io fanadihadiana izay nataonay tany amin'ny elodrano ny Tsimpaika io dia tafarady taminay ihany koa ireo vondrona mpanjono avy any Somaliland eo akaikin'ny Golfe d'Aden atsy Afrika izay lina amin'ny traikefa izay ananan'ireo vondron'olona ifotony miasa amin'ny arenan-dranomasina ao amin'izany elodrano ny Tsimpaika izany. Koa ato amin'ity fanadihadiana ity zany dia everinay sy ajara zafy mpiasa izay nanatotosa izany fanadihadiana izany fa alinanareo tokoa ny hiaraka aminay ao amin'izany elodrano ny Tsimpaika izany. Ny elodranon'ny Tsimpaika dia iray amin'ireo elodrano maro ao amin'ny faritra Diana izay hita eo anelanelan'ny elodrano Ampasindava sy ny elodrano Nambaro. Misy nosy maromaro ao amin'ity elodrano ity ka ny malaza sy be mpahafantatra indrindra dia nosy be, nosy komba, nosy faly ary ireo nosy hafa madinidinika manodidina. Toerana be alaonko na forêt de mangrove ny elodrano ny Tsimpaika ary saika misy azy daholo ny morontsiraka amin'ny tanàna Ankazo Mantsoraka, Antsahapano, Ambiky, Ambolikapika, Ampasimbary, Ampasimena ary ny tanàna Ankify izay hitondrananao eto amin'izao fandarana izao. Ankify no misy antsika. Ankify dia Seranan-tsambo anankiray ato amin'ny district Anambanja. Tazantsika avy aty Atsinanana satria avy any Atsinanana zao ny ranomasina dia misy ny elodrano ny Tsimpaika ka andeha hiakatra ho any Ambiky zany tsika amin'izao fotoana izao, zany hoe mianavaratra Atsinanana zany no andehanantsika amin'izao dia zao andray lakoka eto amin'ny Seranan-tsambo ny Ankify ity tsika ary hiaraka amin'ireo rahalahy anabavy izay avy any Somalia izay tonga mifampiizara traikefa amin'ireo mpanjono malagasy ka andeha hoantsika ary izay ny tarihanay anao izay manaraka izao fandarana izao mba hanatrika izay. Inona moa no atao any? Ny atao any Ambiky zany dia amin'ny fametrahana ilay réserve interdit au filet Kaokobe, zany hoe toerana tsy azo ampiasana zany no arato Kaokobe io ka aleo ianareo hoentina mihitsy ahitana izany fandrarana mikasika ny fampiasana Kaokobe izany. Eto amin'ny Port-Ankify zay no niainga niaraka amin'ireto délégation mpanjono avy atsy Somaliland ireto tarinenga Ahmed Yassine Osman Mog avy eo amin'ny ONG Secure Fishery avy any États-Unis ary niaraka tamin'izy ireo koa ny solotenan'ny ministère ny jono avy any Somaliland. Ny ONG Blue Ventures avy eto Ambanja no mampiatrano azy ireo ary izy ireo ihany koa no mitarika izao dia izao.
tena zava-dehibe tamin'ity dindra nitoraka ity dia ny fahitana ny farodranomasina arovana manokana izay voarara tsy azo ampiasana ny filet kaoko be. Dina ifanarahany ireo mpanjono an-dranomasina miasa amin'ity toerana ity moa zany ka rehefa tonga taty amin'ny commune Anambika izay dia tafahoana tamin'ny mpikambana amin'ny comité local de base na ny CLB Mirahina ka nilaza ity mpanjono ity fa tena ilaina ny fametrahana faritra arovana tsy azo ampiasaina filet kaoko be. Ny antony zany moa dia nambarany fa mampaharitra ny trondro ao anaty rano. Io filet kaoko be io mantsy dia karazana filet tsy natao ampiasaina mihitsy ety amina toerana fanjonoana ny mpanjono madinika. Ny antony anaovan'izy interdit zegny noho ny zo zegny saritinay saritigny zegny izy dia lazaindreo hoe fa regny mikaoko regny ohatra hoe tafiditra anatin'ny ara-taritigny zegny izy ary zegny tonga zahay ato hoe allo hametraka réserve zegny zahay. Aiza no misy réserve? Le réserve anay io Mbatokely ambany filazana izy zay misy vato regny misy le courant regny aminazy io satria zahay tamin'ny fermeture fanjakana regny nahita zahay tamin'ny 3 volana dia nitombo le vokatra tato taminay dia teo zahay fokon'olo teo zahay resy lahatra fa allo asiantsika réserve ato amintsika mba hitomosa an'ireo vokatra aby amintsika dia zay resy lahatra zahay fa allo zahay nanao réserve mba hikolokoloanay zegny tsy anjonoagna tsy hoe kaoko fotsiny tsy araty fotsiny fa na mimintana na mamovy rehetra dia tsy avelanay mandeha manjono toerana na réserve. Ny tanàna Anambika moa dia miorina anaty alaonko. Raha ny marina dia toerana tsy natao honenana mihitsy izy ity satria sarotra ny fahazahoana rano fisotro madio ao aminy. Na izany aza dia nahavitany ny fanjakana sekoly ampianarana ny zaza madinika ka tato amin'ity toerana ity no nandraisana ireo délégation Somaliland. Norosona sakafo maraina ireo vahiny rehefa tonga satria taletany ny tompo tanàna ny fandraisana ny avolavitra. Avy eo dia niroso tamin'ny fanazavana natao amin'ny fikambanana tanora momba ny traikefana nanan'izy ireo eo amin'ny fiarovana ny arena voajanahary. Mampiavaka ny vehivavy eto Ambika ny fananan'izy ireo fikambanana manokana izay misehatra amin'ny jono ka nijoro vavolombelona amin'izany i Madame Yolande izay sady filohan'ny fikambanana Youth Group no mbola mpikambana amin'ny fédération miara-mientana ho rahantsika izay lazainy. Voatselatsela zegny nisy fifidianana zay nataon'ny vahoaka teto Ambika dia vatananakahy manokana zegny lany présidente ny mpanjono. Raha ohatra zegny misy ny olana madinidinika eto amin'ny fokotanin'ny Ambika mbola tsy misaoty lakory zegny fa mbola ataoko afaka magnatony za zegny ireo mpanjono ireo dia mandinika zay tokony atao amindreo mba hisiany zegny fiarahamoniny an-tanàna. Fa ny vehivavy zegny mba nandray andraikitra zegny vehivavy amin'ity fitantanana arena voajanahary na agnaty ranomasina agnatin'ny alaola. Antsasaka anay zegny dia agnatin'ny fikambanana pêcheur fa antsasany zegny dia agnatin'ny fikambanam-behivavy ao fotsiny. Tsy zay jiaby zegny miaraka miditra amin'ny fikambanana mpanjono fa mba misy zegny ampahany koa zegny fikambanana vehivavy. Ahoana no endrika anehoanareo amin'izay fiarovana ilena amin'izay? Voalohany zegny zahay mandray an-tagnana sady mandray anjara amin'ny fambolena mangrove na ongo. Dia magnentana koa zahay zegny amin'ny fermeture ny mahaloky ohatra 1er avril jusqu'à 1er janvier ka hatramin'ny 31 mars. Dia magnentana koa zegny zahay vehivavy raha ohatra ka misy zay somary fasaragnana zegny amin'ny fokotany magnano asa sosialy zegny zahay tsy magnavadrazana zegny ilay anaovanay asa sosialy eto Ambika. Dia zay zegny andraikitrinay zegny vehivavy eto Ambika. Adiny telo aty aoriana ny nandehanana amin'ireo mpiandrika nandeha tany amin'ny anivo ranomasina tany dia tafavelona izy ireo araka ny ahitantsika azy amin'ireo karazana lakana marobe miaraka amin'ny hazan-dranomasina. Karazana tena eto amin'ity commune ny Ambika ity
zany tena ahitana ihany koa tena vokatra an-dranomasina izay mamatsy ny district Ambanja ary mandeha any amin'ny toerana hafa. Milaza zany fa zava-dehibe ny fahafahana mikobaby na mitapana aradrariny ny arenan-dranomasina mba ahafahan'ny rehetra misitraka amin'ny fihinanana ny hazan-dranomasina satria tombombatotra lehibe. No inona ny antony? Ny fahafahana mitantana ny alaoko amin'ny fiarovana azy ireny. Eto amin'ity commune Mambikitimo dia ahitana ireo faritra arovana maromaro ary misy ny alafady izay ny antony zany dia fahafahana misitraka maritra ny alaoko amin'itony toerana itony. Raha ny zavatra tazana eto zany dia tsena be mihitsy eto amin'ny fotoana fiverenan'ireo mpiandrika satria hitantsika eto daholo ireo karazana mpivarotra, ny mpandafy entana, mpanelanelana, eo ihany koa ireo zaza madinika isan-karazany izay somebiseby amin'izao toerana izao. Ankoatr'izany ireo mpitondra an'ireo le vokatra ireo mandeha amin'ny bisikleta dia hita vory eto avokoa. Izany milaza fa zava-dehibe ny fahafahana mitantana ny tontolo iainana mba ahasoa antsika zava-dehibe. Taorian'ny fitsidihana Anambiky izay tanànan'ny Mpanjono an-dranomasina dia nitododo ho any Ambolikapika izay sy razafin'ny mpiasa niaraka amin'ny kamera. Nihinana ditongotra adiny roa teo aloha izay rola nanavatsava ny alaonko sy izao toerana migaingaina amin'ny torapasika sy ny hafanana izao. Rehefa tonga tato Ambolikapika misy andry Madame Veronika izay dia nanatrika ny famelabelarana nataon'ireo tompo-tanàna momba ny traikefa fampiasana ny gestion d'épargne communautaire na ny GEC antson'ny mponina dia nitoerana koa hoe la clé telo izy io. Izy io dia fomba fanoanana rabola ny fikambanam-behivavy misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka dia nahaliana ireto vahiny nanatrika izany. Eto amin'ny district Ambanja ny 7 alina hektara amin'ny alaonko izay mahatratra 5 alina hektara misy ato amin'ny faritra Diana. Ao Ambilobe ny 4 alina sy 10 metry sy hektara amin'io, akoatry ny aty alan-tanety izay mbola maro de maro no tsy vita famindram-pitantanana. Izany moa dia entina milaza ny fisian'ny otrikairena ananany ity faritra ity ka mahatonga ny ONG Blue Ventures manampy ireo vondron'olona ifotony mba ahatsapa ny lanjany izany arena voajanahary izany ary nitarika azy ireo mba andray andraikitra eo amin'ny fitantanana maharitra ireny arena ireny. Fangumeza milebe nyala araba na tuluta ya nareu federation miara mientana tie famda vondron'olona ifotony 12 ao amin'ny federation na miara-mientana izay miara-miasa amin'ny Blue Ventures no niaraka nanasony famindram-pitantanana vaovao niaraka tamin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy izay mitaterahana teto amin'ny commune n'Antsakoa Manondro izay misy ny ivotoerana fiofanana sahan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Hanampy ireo fokon'olona mifify amin'ny sisin-dranomasina amin'ny fanarenana ny voka-panjonoana ary amin'ny fikobabiana ireo arena voajanahary ireo mba hotratry ny taranaka faramandimby. Anisan'ny tanjon'ny Blue Ventures ihany koa dia ny hoe
ireo fokon'olo tohanany Bloemfonteursa reo dia haleo teny izany hoe afaka mitantana ireo harena voajanahary ireo na tsy eo Bloemfonteursa. Manana ny valeurany ihany koa Bloemfonteursa ary ny valeur voalohany dia hoe mametraka ny fokon'olo ho lahara-pahamehana izay midika fa na dia misy fitiavany Bloemfonteursa hanao fiarovana ny tontolo iainana izay dia tsy afa manoatra raha tsy misy ireo fokon'olona eny fotony izay vonony hitantana azy. Ireo vondron'olona ifotony ireo moa dia efa ela no nanana famindram-pitantanana arena voajanahary. Ny valy kosa dia nahazo famindram-pitantanana maharitra 10 taona ary ny vondron'olona ifotony iray izay navita soniteto dia efa niasa 3 taona saingy nasaina nanamafy 3 taona fanondrony iray izy ireo noho ny fahatrapana fa mbola mila ezaka be dia be ity vondron'olona ifotony iray ity ary ny farany dia vondron'olona ifotony vaovao avy eo amin'ny commune ny Maropamba izay nahazo famindram-pitantanana voalohany tamin'izao lanonana izao. Alaongo ny tantananay Aiza io? Maropamba ke ninasarika zay ty irabe alaongo zany nono zegny fiezahagna zegny no ny hitanay lefa levy eo hitalohanay zoky nanao famindram-pitantanana teto Tsakomanondro. Ke nono zany amizay nahita zay ny invité-ny Bonaventure hoe fa alohanareo mbo magnatitra mba hitanareo zavatra mahasoa. Ke nanatony teto zay nanao fitantanana karaha nataontsika zao niany ty fa tonga resy latra zahay hoe fa mbo hitarikireo mbo hita irabe alaongo hita ino hiasa hitsaboy karakara alaongo. Ny ministeran'ny tontolo iainana no fahefana manome alalana ny vondron'olona ifotony mba hanao ny fitantanana ny arena voajanahary. Izay no nambarany taleparitry ny ministera amin'ny faritanana Antsiranana. Midika ho andraikitra ho an'ny vondron'olona ifotony hoy ity tompona andraikitra ity ny fanaovana famindram-pitantanana tahaka izao. Afatra ho an'ireo namindrana fitantanana araka izay nolazaiko teo ataovy izay amin'ny famindram-pitantanana anazy ikolokoloana an'ireo arena voajanahary ireo tsy hoe kory nafindra amindreo izy igny ka tonga dia horipahana androany fa ao ny fitsinjarana anazy satria misy koa ny atao hoe zonentim-parazana amin'izy regny. Ny atao hoe zonentim-parazana tsara ho fantatritsika fa izay filamponina andavanandro ao amin'ny faritra misy izy, zany hoe mety izy agnano tragno, mety izy misy asa mikasika atao amin'ny resaka kakazo fa tsy araiky andeha hovarotiny. Izy koa zegny ny filamponina ny atao igny no ny atao hoe zonentim-parazana. Ny vokatra azo avy amin'ny volona vanilla, ny kakao, ny fary ary indrindra fa ny hazan-dranomasina no tena foto-karena ny faritra Diana. Ireo rehetra ireo dia miankina amin'ny tontolo iainana avokoa koa ho an'ny tompony andraikitra dia nampidirin'izy ireo ho ao anatin'ny drafy mampandrosoam-paritra ny resaka tontolo iainana amin'ity faritra ity. Ny faritra Diana dia tsy afaka misaraka amin'ny fikobabiana ny tontolo iainana, ny fampandrosoana ny toe-karena ato satria le arena zay misy ato mihitsy mitaky zay atsarany tontolo iainana indrindra fa ny oragn'andro, ny andro tsara dia zay dikan'izany ny akabetsahan'ny faritra zay be atiala nefa mbola tsy voasahana tanteraka ny fiarovana izy na dia eo fisian'le aire protégé araka ny teneninay 7 fa mbola be ny atiala ivelany io aire protégé io na amin'ny atialanoko na an-tanety mbola tsisy mpikarakara. Ny fisian'ny vondron'olona ifotony zany magnampy be dia be ny fisian'ireo gestionnaire reo afahanay magnitatra ny surface n'le faritra kobabiana mitombo zany ary tafiditra agnatin'ny ataonay hoe fametrahana ny bonne gouvernance ny gestion de ressources satria tsy vitan'ireo gestionnaire manokana ny ametraka zany bonne gouvernance zany. Eo ihany koa DRED fa ny DRED moa ny ekipany somary vitsy dia tsy maintsy ny fampiaraka amin'io fampivoarana amin'ny vondron'olona ifotony io zahay ary reo no omegna fiofagnana, omegna traikefa, omegna fahafahana mitantana zay zany no afahanay tegna ikobaby amin'ny tokony ho izy ny ariagna zay voajanahary jiaby
ato agnatin'ny faritra Diana zay isan'ny antony nametrahanay les plans de développement régional. Tonga teto nosy faly ireo fikambanan'ny mpanjona avy any Somaliland nanadiady ny fomba fitantanana maharitra ny arenan-dranomasina. Ny lokan-drano mahaloko matso no tena betsaka eto amin'ity toerana ity hatramin'izay, saingy nisy fotoana ritra tsy nisy intsony izany karazany trondro izany no ny gaboraraka nataon'ny mponina tamin'ny fakana azy io tsy ampy heverana. No izay anton'izay ary no nahatonga saina ireo mponina hoy Gamal filohan'ny fikambanana mpanjono ka niarana anaiky fa ilaina ny fanakatonana ny fotoam-panjonoana farafahakeliny indray mandeha isan-taona. De ino tokony atao de ny fandiniky hiaraka amin'ny fokontany mety am'izay mbola ho livon'ny fokontany izao nanaovantsika andeha atsika andeha fepetra fa raha ty koa karaha ty fo tsy ho hisy loveny taranaka amin'ny afara. Bon ino atao fermeture izy ty rifesy ny fitaovam-piasaigna de asiagna fotoana ny fandehanana fanjonoana zao zay zay nany atao de nametraka zay tamin'ny niveau fokontany ny fiesina rato 200 mètres sur 12 mètres profondeur tsy ohatra 12 mètres de mba ahafahan'le laoko zay izy koa izy tratra agnatin'ny rato le ny hazony rato zay mba sasany zay mba tafiboaka mombagnabo alaigna marais koa ya i natao 200 mètres zay mba tsy ho lava loatra zay mba tsy be satria zay tsy hoe tsy tsara mahazo be fa mieritreritra zay mba mampalavalava izy le fotoagna mba hiaignana aminany karaha zay zay le initiative de i arato baka io hoe tsy azo atao zay podin'roe mba mahazo niany ianao marais koa fa tsy hoe niany ianao be jiaby marais de sahirana amizay ma eo ary tsy atao zay magnarato haligny satria hita fa amin'ny haligny zay ny maloky mba mila tranquillité ajononao izy amin'ny haligny matsara jonona izy amin'ny haligny io laoko ino pélagique poisson pélagique fola miafy laoko findramony izy koa vokoronta moranany findramony ke asiagna fotoagna zay mba iegna donga landro hegny fermeture zay napetraka anay le 1er janvier kahatra amin'ny le 31 mars amin'ny fotoana iny zay le laoko mbala madiniky mba magnabe le hegnindreo le rehefa be amizay ro alaigna. Isaky ny 2 avril no misokatra ny fanjonoana mahaloky ato amin'ny nosy faly. Maro ny lakana tonga eto amin'ny fotoana io izay mahatratra 200 isan'andro. Raha ny angom-baovao de mahazo trondro hatrany amin'ny 500 ka hatramin'ny 200 kilao isan-dakana ireo mpanjono izay misehatra eto. Ka ireo taremarika ireo de azo avy amin'ny mpanjono izay manapirofo fa ilaina ny fisiany ny fermeture de pêche hoy ny fanantenana Ramasindraibe. Izy moa no mpandrindra ny fandarana asa jono eo anivon'ny ONG Blue Ventures manerana ny Madagasikara. Rehefa jerevana ihany koa ny ara-science zavatra fantatra am'izao de hoe miovaova ny fotoana fanatodizan'io maloky io arakaraka ny toerana sy ny firenena. Fa zavatra fantatra fotsiny aty amintsika de hoe ao amin'ny manomboka ny volana septembre ka hatramin'ny volana mars ao anatin'io zany ny fotoana fanatodizan'ny maloky. Fa na de zany anaty zany ara zany tsy midika hoe ny fermeture zay misy de fa tena io no apetraka satria tokony isy fandalinana manokana makasika ny espèce ohatran'ireny zany zava-dehibe ho an'ny fokon'olona mba ahafahantsika manana atotam-baovao sy science mba ahafahantsika mametraka hoe amin'ny fotoana ohatran'izao marina ny tena metrahantsika na tokony hitatra kely izy io na tokony hena kely fa na de zany anaty zany miara-miasa amin'ny fokon'olona ihany koa zahay manangona makasika ny vokatra io de alalana ihany koa rehefa misokatra ny jono nanahoana ny abean'ilay vokatra azo zany de nanahoana ihany koa ny vokatra azo ny fokon'olona mba ahafahana zany manamafy hatrany hoe mbola madinika ve sa efa vaventy ny azon'ny mpanjono. Toerana fahatelo notsidian'ny mpanjono avy any Somaliland ny commune nandimika 7 izay nahavita ny tsabo ny alaonko na ny reforestation de forêt de mangrove zany hoe ny tsabo ireo simba sy potika vokatry ny fanamboarana charbon nataon'ireo mponina tany aloha-tany. Tonga saina izy ireo ankehitriny ka de niala tamin'ny fanaovana charbon oko raha ny fitantaran'ny Paul
tamin'ireo vahiny avy any Somaliland. Ny olon'ny ONG Blue Ventures izay niasa taty amin'ny be dia Tsimipaiky raha teo dia tsy nitsahatra ny nandresy lahatra anay ho ihany ity filohana CLB ity. Taloha mbala feno alaonko jiaby partout ty zegny feno atialan'onko mbala tsy nisy zegny le fagnapotehagna charbon zegny. Taty afara amizay rehefa navy zegny misy carrière vaky zay taizam-bato tato ro mpitrandraka volamena ro tsy nahazo volamena non i vato safira baka atao de nidatra baka akagny tsikelikely ro nagnano charbon taminay tato ro sodrakatra jiaby makamba jiaby partout le raha velogno tato teo zay zegny desi amizay tsisy makamba tsisy drakatra de navy koa zay mampianary ny ONG io ny fomba maharatsy le fahasimbanjoro za teo nandre mesure zay nagnano dina zay olo tatra magnano raha ty nampagnifainay vola 2 millions zay tatra magnano raha ty nampagnifainay 2 millions nanomboky teo zegny ravagna zegny le fagnanaovagna le charbon zay amizay rehefa akadrendreo zay mafanahay koa zay amizay zay nifototro tamin'ny fagnanaovagna i famboleagna onko zay reboisement. Azahoagna manaovana velon-tegna tanora jiaby agnatin'ny tanàna io mandeha mamily tegna amin'ny fangalana drakatra amin'ny fangalana makamba raha hitako moa lasa riarian'ny mponina 17 arak'izany ny fahombiazana vitany tamin'ny fitsaboana ny alaonko ka finaritra ery izy ireo mitantara ny zava-bitany ary miandrandra zavatsoa avy amin'izany fiverenan'ny alaonko amin'ny laonin'izany. Ny vokatsoa azonay amin'ny alaonko indrindra ma izy volaniko hoe le zavatra mivelogno ato afahana miaigna ny drakatra ny makamba ny laoko. Nahita fiatsarana tamin'ny fitsaboana ny alaonko tokoa ireto mponina ireto ka dia nametraka fifampifehezana mafy dia mafy teo amin'ny fiambenana ny azo mba tsy hisy napatapaka intsony raha ny voalazan'ny polisinala izay tafaresaka taminay teto. Ny tena asa ataonay zany magnaramaso ty alaonko ty zany. Magnaramaso le sode misy le manapaka. Olo aveza moa ny atahoranareo andrava azy io? Alohany zay zegny ny hatahotry ny an-tanàna zay olo avy ivela satria moa efa maro zegny vahiny avy agny atsimo amin'ny fotoagna zao zegny. Ke sode zegny rô tsy mahalala ino ny zavatra misy ato avy avy agny zegny nditady ny diandreo avy agny. Avy rô tsy mahita hoe efa halaonko ty maventy tonga de hanapaka sa fe tsy maintsy magnaramaso isan'andro zay.